Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika riavaka tratr'ity alakamisy fa 2 volana jolay ity. Ny asan'ny apôstôly toko fahadimy, boky ny asan'ny apôstôly toko fahadimy, 7:70 ka hatramin'ny 7:20 no sara mofinaina ho antsika riavako. Asan'ny apôstôly toko fahadimy, 7:70 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitsangana ny mpisorona be ambany namany rehetra izay atokony sadseo, fa feno fialonana izy dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-tranomaizina. Fa nisy anjelin'ny tompo namono varavaran'ny tranomaizina no ny alina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe mandehana ka mitsangana ary mitory amin'ny vahoaka eo an-kianjan'ny tempoly ny teny rehetra milaza ny fiainana izany. Ary rehefa nandray izany izy dia niditra maraina koa teo an-kianjan'ny tempoly ka nampianatra. Ary rehefa tonga ny mpisorona be sy namany dia nampiangona ny synodriana sy ny olona rehetra tamin'ny zanak'Israely izy ka naniraka nakao amin'ny tranomaizina aka-apôstôly. Fa noho ny tonga ny mpiandry raharaha dia tsy nahita azy tao an-tranomaizina, dia niverina izy ka nilaza hoe tranomaizina dia hitanay mihitsy tsara. Ary ny mpiambina nitsangana eo am-baravarana, kanefa noho ny novoanay dia tsy nahita olona tao zahay. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Andriamanitra izay mpanafaka, Andriamanitra mpamonjy no asehony asan'ny apôstôly eto. Velom-pialonana ny apôstôly na velom-pialonana ny fiavahana kristianina, ny mpitondra vavahana jiosy, ny mpisorona be izay sadiseo. Nisy atoko maromaro moa tao anatin'ny fiarahamonina jiosy, ny atokony sadiseo, ny fariseo, ny herodianina, ny zelota, isan-karazany. Fa ny atokony sadiseo kosa no isan'ny atokony olona nanam-pahaizana, atokony olona nahita fianarana marina, fa atokony olona nahita fianarana ihany koa ny fariseo tahaka andry Paoly ohatra fariseo na ry Gamaliela na tahaka izany. Fa betsaka kokoa no nahita fianarana tao amin'ny sadiseo, raha ohatra ka amin'ny vahoaka madinika no maro anisa tao amin'ny fariseo. Tao amin'ny sadiseo nisy ny mpisorona be, ny synedriona, ireo mpitsara, mpanorandalàna, dia saika nibetsaka kokoa tao amin'ny atokony ny sadiseo, izay sady somary atoko politika moa, atoko mpivavahana ihany. Dia ireto sadiseo ireto ary tsy mahagaga, toka velom-pialonana mafy dia mafy ny kristianina izy, satria ny sadiseo no azo lazaina ho fototry ny fahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Marina fa tsy nahazoazo an'i Jesosy koa ny fariseo, saingy raha ny fariseo rery tsy nahavita nanapa-kevitra ny hanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fa maty tao amin'ny hazo fijaliana Jesosy tena teo dia teo ny fariseo, fa indrindrindrindra ny sadiseo, satria ny mpisorona be no lehibe ny sadiseo. Kanefa ny mpisorona be no mpitsara, tsarotsika tsara ny tsarana an'i Jesosy, ny tsarana an'i Jesosy teo amin'ny mpisorona be tamin'ny Kaiafa. Ary ny synedriona dia sadiseo. Moa zany dia tsy maty tao amin'ny hazo fijaliana Jesosy raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny ara-tantara, raha tsy teo any fanamelohan'ny sadiseo. Dia tsy mahagaga raha toa ka mbola nanenjika an'i Jesosy ihany ny sadiseo na dia efa nitsangana tamin'ny maty azy izy. Ary mbola niantefa tany amin'ny mpianatra izany fankalan'ny sadiseo, ny sadiseo ny mpianatra izany fankalany an'i Jesosy fa tonga nikisaka tany amin'ny mpianatra izany. Velom-pialonana ho tsika teo izy, satria nahoana ny velom-pialonana izy, satria mazava ho azy tsy tiany loha zany Jesosy, satria Jesosy ilay nombony tamin'ny hazo fijaliana izay torian'ny mpianatra tsy ho ny vavolombelona fa velona. Fa ny anankiray izay tsy ahazaka any ny sadiseo any, ny fivavahana kristianina dia mba amin'ny fariseo moa dia ny fihitaran'ny fivavahana kristianina aingana dia aingana. Ny mparitika vetivety fivavahana kristianina tsy tao Jerosalema ihany fa tonga hatrany Azia Minora, dia vetivety ny fihitaran'ny fivavahana kristianina, tsy tahaka ny fivavahana jiosy. Fivavahana jiosy na fivavahana mikombona, fivavahana
mihivy fotsiny amin'ny vatatrano fiangonana amin'ny tempoly satria ny Sadoseo dia tompona andraikitra atao amin'ny tempoly. Sary-piaro tamin'ny tempoly ny Fariseo somary ivelan'ny tempoly ny fototra ny orenany fa ny Sadoseo tena nihivy tamin'ny tempoly ny fampianaran'ny Sadoseo any ka somary nikombona ilay fivavahana jiosy zany de tsy nahasarika olona. Fa ny vavahana kristianina kosa dia tsy nihivy tamin'ny tempoly fa nihivy tamin'i Jesoa, nihivy tamin'ny hazo fijalian'i Kristy, nihivy tamin'ny fameran-keloka any ka aingana de aingana ny fiparitahan zany fivavahana kristianina izany noho ny erin'ny fitarihan'ny fanamasina raha teo moa. Dia nosamborona ary ny mpianatra eo fitantaran'ny Lioka azy amty asan'ny apôstôly ity. Dia rehefa nosamborona mpianatra ho Lioka dia natao aponjy izy ireny, nogadrainy izy ireny, saingy noafahan'ny tompo tamin'izany gadra izany ireto mpianatra zay nogadrain'ny mpisorona be sy ny Sadoseo rehetra. Ina no hevi-panahy asehon'ny Lioka raha mitantaran'ny boky ny asan'ny apôstôly izy amin'ity toko 15 ity. Zavatra roa lehibe mihitsy de zao: Andriamanitra miaro ny mpijoro vavolombelona. Andriamanitra miaro ny mpijoro vavolombelona. Andriamanitra miaro ny mpizara fiainana satria zany no nijoroan'ny mpianatra vavolombelona eto, ny zara fiainana, ny zara fifaliana ary nijoro vavolombelona ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mahafoy ny mpanompiny izay ao anatin'ny ady sarotra. Marina fa raha mijery kely ny tantaran'ny Rasalama martyra isika de tahaka izany ihany izy, saingy navelan'Andriamanitra ho faty izy mba ho fianarana, ho fijoroana vavolombelona amin'ireo zay nanodidina ny Rasalama tamin'ny fotoan'andro hoe matoa sa maty takizao Rasalama de tena mafy ny finoana. Noho zany dia marina fa mety hoe misy ny martio, saingy tsy hoe rehefa misy akory ny martio de tsy narovan'Andriamanitra fa tena nampiasai tsy nandre akory ary Rasalama zany fangiry firiany zany satria ny tompo teo ankilany. Hoy ny fitantaran'ny pasteur Rabary ao anatin'ilay boky malaza antsoina hoe daty malaza. Noho zany dia eto amty eto ampirantanantsika ity dia asehon'ny Lioka fa mahavonjy ho an'izay mahavonjy ny mpijoro vavolombelona vokatry ny fankahalany zao tontolo zao Andriamanitra. Andray mahatonga atsika mijoro vavolombelona na dia ao anatin'ny zavatsarotra indrindra ary. Ary tsapantsika tsara fa tsy ny fanenjehana ingeniny zaika nahafaty vavahana kristianina. Teto Madagasikara nandalo zany sika, tsy ny ohatran'ny zato ny kristianina talohan'ny fanenjehana, tsy ny ohatran'ny zato. Hatramin'ny taona 7telopolo sy 700 latsaky ny zato 80 teo raha be indrindra ny kristianina resy lahatra. Tamin'ny 7telopolo sy 700 nipoahan'ny fanenjehana, 5telopolo sy 700 moa marina kokoa zay nipoahan'ny fanenjehana. Fa rehefa tapitra ny fanenjehana dia hoy ny fitantaran'ny pasteur Rabary ihany, anarivony ireo kristianina. Zany hoe tsy ny fanenjehana mihitsy akory nahatonga ny olona emitra tamin'ny taona 1620 teto Madagasikara. Ary fa mitsika teo amin'ny tantaran'ny fiangonana voalohany koa zany, nanenjehina raha ny kristianina, nenjehindry Néron, novonoina, ny viraviraina, nomena ho an'ny ady tamin'ny biby, dorana velona, gadraina any amin'ny taona 100 voalohany. Fa izao tsy maty ny fivavahana kristianina fa maraka ankehitriny io mbola iainantsika ny fijoroana vavolombelona io. Zany hoe teo amin'ny tantaran'ny fiangonana nataiza tany Tahiti io na tany Europe io, tany Frantsa io na tany amin'ny toerana maro, tsy ny hamafy ny fanenjehana mihitsy akory nampiemotra ny olona. Mifanohitra amin'izany ary lasa manjary toy ny zezika indray ny fanenjehana. Fa ny saika nahafaty ny vavahana kristianina teo amin'ny tantaram-piangonana dia ny fampianaran-diso. Ny fampianaran-diso iny ny tena manimba, saika nanimba ny vavahana kristianina teo amin'ny tantaran'ny vavahana. Taon-jato voalohany hitantsika izany ireo karazana fampianarana be lehibe diso, sabelianisme, docetisme, gnostisisme, marcionisme, isan-karazany ireo karazam-pavahana diso. Ny arianisme vao nitsaroantsika voatsira kosa eto mofinaina. Be de be ireo fampianaran-diso zay saika nanimba ny fiangonana.
manimba ny fiangonana voalohany indrindra sy ny finoany mpino dia ny fampianarana izy. Ary dia naonao anefa dia eto dia asehony lioka eo ampijogona vavolombelona isika dia tia ny atoky fa tsy ny zavatsarotra akory ny tompony teny farany fa ny tompony miaro. Ny tompony miaro ny mpanompony amin'izany fakalany zao tontolo zao zany, amin'ny tsy fitiavany zao tontolo zao, ny fiainana zaraitsika satria zao tontolo zao miaina ny tontolo-pahafatesana dia tsy tia fiainana araka ny tenin'ny Jaona manao hoe ny mazava na mira-pihatra atao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Ny fiainana no entina tamina lamy filazantsara saingy zao ny fahafatesana no ny fidin'ny olona. Ary io toetra ny olona mandrakariva ny mifidy ny fahafatesana. Raha no tsara iny Jesosy dia mira-panontaniany Pilato, iza ny tianareo alefako anareo, Jesosy ve sa Barabasy? Niara-nioraka ny olona manao hoe Barabasy, alefa fahomboy amin'ny hazo fijaliana io. Zany hoe ny olona mandrakariva izao tontolo zao dia mifidy ny fahafatesana. Isika kosa mifidy ny fiainana, hizara fiainana, hany ka halana zao tontolo zao. Izay rehetra mety ho fietsika, izay rehetra mety ataotsika, izay rehetra fietsika ataotsika dia zao manjary halana izy zao tontolo zao. Afaka malala mampahery atsika ary zany eto lioka mitantara ty manao hoe mahereza ny fijogona vavolombelona fa miaro Andriamanitra. Mahereza ny fijogona vavolombelona fa miantoka Andriamanitra. Na fonja aza misokatra eto ny fahafatesana azy arisy. Ka ahoana moa isika dia afaka malala miemotra amin'ny vavahana kristianina indraindray, nahoantsika no kivy, nahoantsika no ketraka, ny tompo miaro ny mpanompony ary. Zay ny tenin'ny tamin'ny Paoly manao hoe ampy anao ny fahasoavako. Moa zany dia mahery isika dia afaka malala na eo ara ny fanenjehany fakahalana ny finoana sy ny vavahan'ny kristianina. Fa ny faharoa zay zara mofinaina amin'ity dia tsy miaro any Andriamanitra fa izao mampamiratra mihitsy ny mpanompony Andriamanitra. Ny hoe miaro mantsy dia mety hoe tsy arana fotsiny fa mihoatra noho zany ho lioka tena mampamiratra, mampitola gaga ny manodidina azy, ny manodidina atsika, ny fijorotsika vavolombelona. Manjary mamiratra isika ataon'ny tompo tsy menatra ny mpijoro vavolombelona. Tsy arovany amin'ny ratsy fotsiny dia mandeha ny fiainana mandeha ho azy eny fa tena rakofa ny tompony fahasoavany, rakofa ny tompony voninahiny dia mamiratra amin'ny fahendrena, mamiratra amin'ny finoana, mamiratra ao anatin'ny zavatsarotra. Tahaka ny vola mena latsakam-bovoka, tsy avelany, tsy maintsy mamiratra foana izy. Ny volamena na aiza misy azy, nataonao anaty fotaka izy, nataonao anaty vovoka izy, nataonao anaty fasika izy, mamiratra foana ny volamena. Dia tahaka izany koa ny mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra, mijoro vavolombelona dia zao mampamiratra azy ny tompoka. Hitantsika amin'ny tantaran'i Mosesy zany, hitantsika amin'ny tantaran'i Jesosy zany, hitantsika amin'ny tantaran'i Paoly zany. Tsy hoe arovan'Andriamanitra amin'ny sarotra ihany fa izao ampian'Andriamanitra ka ataony fiasana dia manjary mamiratra. Hoy izy ao amin'ny bokiny Teo io manao hoe tsy ataoko rambony zany ianao fa ataoko lohany ianao, asehoko anao ny voninahitro. Dia afaka malala kristianina sika mino ny famelan-keloka nomeny Jesosy atsika atao amin'ny hazo fijaliana, miaro atsika ny tompo fa manome toky anao koa izy amin'ity alakamisy ity mandehana amin'ny tsolo vavolombelona. Aza hifanjanana ny asan'Andriamanitra, aza hifanjanana, aza atao ambinambinasa, aza atao faralahana didy, aza atao zany ny asan'Andriamanitra fa izao mampamiratra ny asan'ny Andriamanitra. Marina loatra raha miteny zany lioketo tsy te hitaonantsika iorona amin'ny théologie de la prospérité na ny fivavahan'ny famirapiratana hoe anao tisinday amin'Andriamanitra, hoe za mba hanao an'izao dia mahazo an'izao. Marina fa miteny an'izay lioketo fa saingy tsy mitaonantsika mihitsy hieritreritra takalo amin'Andriamanitra fa hieritreritra manao hoe tsy mampitovy kosa Andriamanitra ny manompo sy ny tsy manompo. Andriamanitra azotsika ianteherana. Zay ny tiany lioka resahany io. Andriamanitra tsy manala-pariaky ny azy, Andriamanitra mamelona sy mikarakara ny azy, araka ny tenin'ny Davida manao hoe batery fiarovana ho ahy ianao. Rehefa malala sambatra isika manana an'Andriamanitra
Sambatrenao manana an' Jesosy. Sambatrenao efa nanakina ny fiainanao am' Jesosy ka miaro anao izy. Ary raha ohatra ka mamelanao zany toetra izy de eo akaikinao, mampamiratra anao, mahatonga anao tsy mangahiay. Engany eo rakofany tompony fitahi-pahasoavana ianao amin'ity alakamisy ity, ary ho feny fifaliana sy ho voninahitr'Andriamanitra ny tontolo andronao anio. Ivavaka sika. Tompo misaoranao zay amin'ny fitaomanao anay hijoro vavolombelona ao anatin'ny sarotra, ary efa nampafantatra anay ianao fa ho alan'ny olona rehetra zay no nianaranao, saingy nanome toky ianao fa efa naharesy izao tontolo zao. Talao amin'ny famindram-ponao zay Tompo, ampaherezo zahay. Amin'ny fihizona vavolombelona mba tsy hifanjana, mba tsy hampiantry na hanao andraso lava ny fanompona sy ny fanarahana anao, fa omeo anay ny fahasahiana hijoro vavolombelona fitiavanao amin'ny toerana rehetra zay andrahanao anay. De avelao heloko zay Tompo am'izay mety ho tahotra ty anatinay, ny fisalasalana ty anatinay, avelao heloko izay. Fa atao am'izay hijoro amin'ny fahatsaranao, ary rakofo ny fahamasinanao, rakofo ny ranao Kristy mba ho sahy sy hamiratra amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina zay efa ampanantenainao fa omenao ny mpanomponao. Da eo ary ty alakamisy ty Tompo, iasanay, hanomponay ianao, meo anay ny hery, tanjaka, fahasalamana hoentinay manompo anao, ary atao fiasana velona eo am-piainatananao zay, ho epistily velona vakiny zao tontolo zao. Ataovy mpandresy zay Andriamanitra. Vavaka say Tompo ho an'ny tanindrazanay, vavaka ho an'izao tontolo zao zay hitanao ny fikorontanana miseho amin'ny endrika maro samihafa, mamindraha fo Tompo, fa ao ny olana eto amin'ity zao tontolo zao ty, ahafahanay mitory ny filazantsara, ahafahanay mizara fiainana sy fifaliana amin'ny anaranao Jesosy. Dia da io Tompo ny fialan-tsasatry ny mpianatra reo mbola tsy nahavita fanamadinana, trotronay am-bavaka ho tahinao. Jereo manokana ireo manam-pahoriana, jereo reo tsy salama, ampaheresy Tompo, sitrano fa Andriamanitra fitiavana sy mahay zavatra rehetra ianao. De tononona amina isam-batan'olona ny fiadananao Jesosy. Amen.